Amin'ny tontolon'ny finoana kosa indray dia misaona ny fitandremana FJKM Analamahitsy ao anatin'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano nodomandry ny andron'ny alakamisy 30 Jolay teo ny mpitandrina Andriamananjo Ranoelson ao an-toerana tanterana androany ny fanompoam-pivavahana ny entina nanaovam-beloma farany azy ny alohan'ny fanaterana ny fomangatsika ny teny amin'ny fahasan-drazana teny finaritra Antsahadita. Nodimandry ny alakamisy 30 Jolay teo amin'ny fa-14 taona ny mpitandrina Andriamananjo Ranoelson mpitandrina eto anivon'ny fitandremana Analamahitsy ao anatin'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Taoriana ny fiara tatorina aritra efatrandro teto anivon'ny fiangonana dia notontosaina androany ny fanompoam-pivavahana ho fanaovam-beloma farany azy. Nitarika ny fotoana tamin'izany avy amin'ny foibe FJKM sy ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Hideran'Andriamanitra hanome voninahitra azy ny fodimandry ny mpanompony Andriamananjo Ranoelson mpitandrina. Tonga eto isika hiderana tompo izay tokony aina. Tonga eto isika vavavafianakaviana ampionina azy ireo ary tonga eto isika hiaino ny tenin'Andriamanitra izay maneho indrindra ny Andriamanitra mampahery sy nandresy ny fahafatesana. 13 taona nitandremana ny mpitandrina ary teto amin'ny fitandremana Analamahitsy no nanaovan'ny asa fanomponan'Andriamanitra tao anatin'ny 17 taona farany. Nanana ny toetra nampiavaka azy ny mpitandrina Andriamananjo Ranoelson tamin'ny fahavelony. Izy ny tena mampianatra sy nampitoetra tanteraka ny fiangonana aloha amin'ny FJKM sy ny fampianarana amin'izany na fanarahana ny fitanàna na fanarahana ny fiangonana na fanarahana ny izay rehetra mety endrika amin'ny FJKM tena izy no nametraka an'izany any nametraka an'izany fiangonana. Teo koa ny fanorendrina sy fanamboarana an'izao tranon'Andriamanitra izao miainga avy aminy satria raha jerena hoe ny fiangonana io dia nivalopolo hatramin'ny 2500 fiangonana ankehitriny no avaozina daholo tamin'ny andro nitantanana izany tamin'ny andro nitondranana atao miteraka an'izany rehetrarehetra izany ary tao anatin'izany no nanomboka ny velarana io sampanasa heverina rehetra keto amin'ny fiangonana. Isan'ny pastera tsotra izy, pastera mora resahana izy ary pastera mpanolotsaina ny amin'izay rehetrarehetra atao amin'ny fitondrehetra misy dia mety ara-dalana anao sy manitsy anao ny amin'izay rehetra mety hitondrana ny toepona ny toepanahy entina ny asa fanompona an'Andriamanitra. Ohatra mpandoko izay rehetrarehetra izay izao tena sarotra tonoana izy ary tena sarotra mihitsy ny anara ao an-tsain'ny fiangonana ny amin'ny fandalona teto amin'ny fiangonana. Teo am-pikarakarana ny fisotrondronono moa ny fiangonana izao izy nidao sy ny fahafatesana ary nokasaina ho tamin'ny taona 14 izy no namarana ny fotoam-piasany teto anivon'ity fitandremana eto Analamahitsy ity. Taoriana ny fanompoam-pivavahana dia naterina teny amin'ny fahasan-drazany teny finaritra Antsahadita ny nofo mangatsika ny mpitandrina Andriamananjo Ranoelson. Marina moa fa nifanotrona tamin'ny fianakaviana sy ny fiangonana Analamahitsy ireo fitandremana avy amin'ny sahan'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano ary indrindra ireo avy amin'ny fitandremana hafa efa niasan'ny mpitandrina teo aloha.